Raha ny dorotanety sy ny fikapana azo ny ala voajanahary amina velona ara-tany mirafi 4,3 taona ho ny fikambanana tsy miankina miaro ny tontolo iainana nahitana fienany anefa ny fahasimban'ny ala nanomboka tamin'ny taona 2012 ihatra ny fikambanana tsy miankina saingy mbola mipetraka anatin'ny firenena anisan'ny be fahasimban'ny ala indrindra maneran-tany i Madagasikara. Voalaza ihany koa fahitana ny fanimbana ny ala be indrindra eto Madagasikara ny any amin'ny faritra atsimo handrefana sy ny faritra Ivoeny Faranjejina anataon'ny Jairandriamarsy Omegahara Nevitsana. Anisan'ny antony mandripaka ny ala tsikelikely eto Madagasikara ny fampiasana ny fomba fambolena nentim-paharazana miainga amin'ny fandoroana ny ala toy ny tavy. Manampitrotraka izany koa ny firongatry ny fampiasana ny arina fandrehatra izay ampiasan'ny 100,000 ny tokantrano malagasy amin'izao hoy ny fikambanana miaro ny tontolo iainana. Mahatratra hatrany amin'ny 4,3 hektara isan-taona ny fahasimban'ny ala eto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 1700 hatramin'ny taona 1200. Mametraka ny Madagasikara ho anisan'ny lohalaharana amin'ireo firenena mpanimba ala voajanahary indrindra maneran-tany. Nanomboka niaina ohatra faingo 400 isan-taona nefa antahan'ny fahasimban'ny ala teo anelanelan'ny taona 2012 hatramin'ny taona 2020 ho iatran'ny fikambanana miaro ny tontolo iainana. Ezaka izay tokony hamafisina mba hisorohana ny fahasimban'ny ala tsy misy fanafany hatramin'izao. Mbola misy manimba hatramin'ireo faritra voary mantsy hatramin'izao. Ny ohatra faingo 200 amin'ireny faritra voary ireny no lasibatry ny afo sy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna isan-taona. Tena marefo amin'ny fahasimban'ny ala ny faritra manakaiky ny morontsiraka ary manam-porofo izany ny fahasimban'ny ala tany amin'ny faritra atsimo andrefana sy ny faritra Boeny izay mandrakotra ny Antsasamanila n'ireo ala simba tao anatin'ny 20 taona.